tu irahau herinau nanusitrai iturianau itudahau ni anarana. Haleluya haleluya tariana. Haleluya haleluya tariana. Ampitombona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika. Izy izay nanomana hatry ny ela ity fotoana ity, izy izay ivony ity fionansika ity. Izy no niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany, ilay nitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana mba ho fatiny amin'ny ota fa ho velona amin'ny fahamarinana kosa, ho amin'ny lova tsy mety simba, ho amin'ny lova tsy mety maty. Izy no niteraka antsika indray noho ny habeny famindram-pony. Noho izany ianao dia taranaka voafidy, ianao no fanjakam-pisorona, ianao ny firenena masina, ny antom-pisinao dia natao fiderana ho azy. Ndao ary ho asandratsika izy androany, ndao apetraka atsika amin'ny fitoerana izy androany, satria izy no mpanjaka ny mpanjaka, izy no tompo ny tompo, izy no andohaliany lohalika rehetra. Izany no nifidianany ianao, izany no niantsony ianao mba hijoro tsy homenatra ho azy. Koa mifalia, miravoravoa, asehoy fa olona afaka anao, olona manana fiainam-piderana amin'ny mombanao rehetra. Ho masina ianareo satria masina hoy ny tompo. Masina ny tompotompony maro, mendrika azy ny dera sy lazaro ny voninahitra. Mahery ny Andriamanitra tompontsika. Hanandratranao aho ry Andriamanitra mpanjako, sy ankalaza ny anaranao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho, sy idera ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe ny tomboka tokony ho deraina indrindra, ary tsy takatry ny saina amin'ny fahalebiazana. Tompo, mideranao ny asanao rehetra, ary misaotra anao ny olonao masina. Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao, ary hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahefanao. Bonjour à tous, je vais prier avec vous pour Madagascar et je vous invite à venir prier avec moi. Prions ensemble. Merci Seigneur pour cette journée. Merci qu'encore aujourd'hui on peut faire des dons Seigneur pour Madagascar et que tu bénis chaque association qui sont pour Madagascar. Même si on n'a que 2, 3, 4 Seigneur, je ne sais pas combien il y en a, mais tu les connais chacune d'entre elles. Le fait que toutes ces associations, ça va bénir tout ce que Madagascar a besoin. Je prie pour les enfants Seigneur, qu'ils peuvent aller à l'école, mais surtout qu'ils peuvent aussi te connaître Seigneur un peu plus parce qu'ils ont été pauvres, mais fait qu'ils gardent espoir, et pour leurs parents aussi Seigneur, que Seigneur eux ils veulent avoir juste une vie, une maison, à manger, de la nourriture, un peu d'argent, c'est tout ce qu'ils veulent, et aussi avoir un travail et aller à l'école, mais ils doivent surtout savoir que c'est toi qui les ont aidés Seigneur, et qu'ils doivent savoir que tu es leur sauveur, que tu bénis chaque personne qui sont derrière les associations, que tu les connais chacune d'entre elles Seigneur, et tu savent qu'ils aiment Madagascar comme toi tu l'aimes aussi Seigneur. Je prie encore aussi pour que ils aient tout ce qu'ils ont besoin
je prie pour que les enfants de mon âge et un peu plus petits ou plus grands, qu'ils sachent que c'est toi qui vas les aider toute leur vie, que tu bénis chaque famille, Seigneur, qui sont là-bas parce que tu les connais chacune d'entre elles. Et c'est une grâce pour nous encore aujourd'hui d'avoir tout ce qu'on a besoin. Et Seigneur, pardonne-nous des fois parce qu'on peut se plaindre sans le savoir, mais des fois on se plaint. Et que le fait que ça n'arrive plus, Seigneur, parce que nous on a beaucoup alors qu'eux ils nous ont rien, parce qu'eux ils savent c'est quoi de rien avoir. Et fait que tu nous pardonnes chaque fois on a fait ça. Merci de leur avoir donné un grand cœur, Seigneur, les gens qui sont pauvres, qui sont à la rue. Parce que Seigneur, chaque jour ils nous donnent un sourire, alors nous aussi on doit leur donner un sourire, Seigneur. Parce qu'ils seront heureux si on discute avec eux, si on leur donne des pièces à manger ou juste un sourire, pour qu'ils sachent que Seigneur, tu es là et que tu vas les aider dans leur vie. Merci Jésus pour ton nom de Jésus. dia mbola mipifaliana indray ry havana malala ry mpiaino an-tsaina no iarabanantsika any tokantrano izay misy antsika tsirairay avy any amin'izao fotoana izao. Faly izay miaraka aminareo anatin'ity fotoana iarahana miombombavaka ity, iarahantsika manatona ny seza fiandriana ny fahasoavan'Andriamanitra, ifampaherezantsika, ifanohanantsika ao anatin'ny vavaka. Ny mpanolotra ny fandaharana moa dia tsy hafa tsy akory fa ani sy lalao rasolomampiolona izay mpiara-miazakazaka aminareo ihany ao anatin'izao asa fanompoana ny tompo izao. Anio manokana dia hivavaka isika ho fampaherezana ny kristianina, hivavaka sy hifampivavaka. Ny tenin'Andriamanitra izay iaingatsika amin'izany dia ny Kolosianina toko voalohany ny 9:7-12 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo: fivavahan'i Paoly ho an'ny Kolosianina sy filazana ny fahalehibiazan'ny voninahitry Kristy. Ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenona ny fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo mendrika ny Tompo, anaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra, ary hampahatanjahana amin'ny hery rehetra araka ny hery ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana, ka misaotra ny ray izay nampahamendrika antsika anana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Dia izany teny izany no iaingatsika ao anatin'ny izao minitra vitsy izao ifanohanantsika, ifampaherezantsika ao anatin'ny fitondrana ambavaka. Mialohan'izany anefa dia manasanao andeha anaraka hira irayntsika anomana ny fo amampanahy, hira iray izay mitondra lohateny hoe Jesosy mino anao aho. Andriamanitra ray eo, misaotranao tokoa izay satria menao fotoana izay ahafahanay mifanohana, mifampahery na iza misy anay, ary na inona mety hoe anaram-piangonana misy anay Andriamanitra, dia ny azonay antoka dia izao: ianao manatrika anay, miaino anay ary mandray ny fitarainanay ianao, miasa ianao ary tsy miova ianao Andriamanitra. Dia mino izay fa
mandritra ny fotoana iarahana eto dia mbola hiteny aminay keo ianao ampahery ny fonay keo ianao Andriamanitra ary ihany koa ampirehitra iredareda ny afony ny fitiavam-bavaka ao anatinay tsiraray avy dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Araka ny teny fampidirana izay nentina tamintsika teto dia ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Kolosianina toko voalohany 7 hatramin'ny 12 no ten'Andriamanitra hitarika antsika ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Koa raha sitrakao eo ambany masonao angamba ny Baiboly, andeha hiaraka maka izany Kolosianina toko voalohany 7 hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fivavahan'i Paoly ho an'ny Kolosianina sy filazana ny fahalebiazan'ny voninahitry Kristy. Ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenoana fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy mba handehananareo miendrika ny Tompo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ary ampahatanjana amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana ka misaotra indray izay nampahamendrika antsika anana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Koa izara roa izao fotoana iarahantsika mivavaka izao. Ny tapany voalohany dia hifantoka manokana isika hivavaka hifampivavaka ho an'ny kristianina. Tepoka voalohany hivavaka ho an'ny kristianina malagasy isika, na amin'ny ankohonana izany na fianakaviana namana mpiara-manompo, kristianina malagasy izay fantatrao tonono eo anatrehan'ny Tompo mba ho fenoana ny fahalalana tsara ny sitrapony amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy ireo kristianina malagasy fantatsika ireo, ka andehanany miendrika ny Tompo hanaovany ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Hivavaka ao amin'izany isika mandritra ny fotoana fohy. Amen. Tepoka faharoa hivavaka isika ho an'ny kristianina maneran-tany, tsy ireo malagasy tsony irery ihany fa hivavaka ho an'ireo kristianina manerana izao tontolo izao isika, ka afaka tonontsika amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka asandratsika ireo izay fantatsika any ivelany any na eto Madagasikara kristianina mba hahavokatra amin'ny asa tsara rehetra ary hitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Izay no vavaka angatahantsika ho an'ny kristianina maneran-tany. Amen. Ary teboka fahatelo hamaranantsika ity tapany voalohany ity raha mivavaka ho an'ny kristianina isika dia hivavaka manokana ho an'ny kristianina mandalo fisedrana isika. Fisedrana noho ity valanaretina coronavirus ity. Mety mahafantatra mpitsabo kristianina isika ao amin'ny mpitantana, ny mpitondra fanjakana, ny mpandraharaha,
ireo izay mandalo fisedrana raha-toekarena ara-tsosialy no zava-misy angataka amin'ny tompontsika idongy amin'andriamanitra tsika mba ho ampatanjahana amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana ireo kristianina fantatsika ireo. Manasanao mbola anondrika ny lohanao hiaraka ivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay eo matsiaro sambatra tokoa izahay afaka miresaka aminao noho ny amin'i Jesosy Kristy. Misaotra satria vita fihavanana aminao izahay noho ny asa fanavodana no tanterahan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Afaka miresaka aminao izahay mahafantatra izahay fa mihay ny vavaka ianao, mamaly vavaka. Tenao raha teo Andriamanitra mampianatra anay hoe mangatà dia omeny ianareo, tadiava dia ahita ianareo, dondomy dia hovoany ianareo, fa izay rehetra mangataka no mahazo ary izay mitady no mahita ary izay mandondona no hovoana. Misaotra Andriamanitra afaka mandoatra ny fonay eo aminao izay mangataka satria zanaka. Mivavaka izahay, mifampivavaka izahay kristianina na izahay malagasy eto toerana na ireo malagasy mpiray-tandrazana aminay amonina ny ivelany, na ireo kristianina vahiny eto toerana na ireo kristianina rehetra manerana izao tontolo izao. Vavaka izay tompo mba hofenoinao ny fahalalana tsara ny sitraponao izahay amin'ny fahendrena sy ny azavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Vavaka izay ho any izay kristianina ireo mba ahavokatra amin'ny asa tsara rehetra ka hitomba amin'ny fahalalana tsaranao Andriamanitra, fahalalana ny sitraponao ka anatanteraka izany, ankatoy izany. Vavaka ihany koa izay Andriamanitra ho any ireo kristianina izay mandalo fisedrana manokana no ity valanaretina coronavirus ity. Ireo kristianina mpitsabo, ny mpitondra fanjakana, ireo mpitantana, ireo mpandrara, nizaniza tompo izay mandalo fisedrana mafy ao anatin'izao vanim-potoana izao. Vangio ary ampatanjao manokana amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahitra ao amin'ny faharetana rehetra sy amin'ny fandeferana amin'ny hafaliana. Tompo miandrandranao izahay, misaotra mampahery, misaotra mamaly vavaka ary manome voninahitra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Indriavana mbola manohy ny fotoana isika amin'izao fitondrana ambavaka izao ny kristianina mba tena hoe ahatojo hiahery amin'ny vavaka, hiahery mifampivavaka. Nentina ambavaka manokana moa ireo kristianina dia izay ny tapany voalohany. Ny tapany faharoa indray dia hitondra ambavaka indray tsika ny amin'ny izay tokony ataony kristianina na ny fitondrantenany kristianina. Manoloana n'izao mivalana retina izao izay mahakasika n'izao tontolo izao. Ireo kristianina izay eny amin'ny sehatra misy azy avy eny, mba ho fanasana sy ho fahazavana ny kristianina, mba ho fantany ny tokony ho ataony. Satria zava-dehibe ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra, zava-dehibe ny fahendrena. Angataka tsika mba homen'Andriamanitra fahendrena ny kristianina, hanana fahazavan-tsaina eo amin'ny sehatra izay ametrahan'Andriamanitra azy. Mivavaka tsika mba tena hoe ahavokatra asa tsara ny kristianina, na resaka sosialy zany, na resaka fiarina ara-toekarena zany, na amin'ny resaka fitsaboana zany, na amin'ny resaka fahaizan-dalàna izany, sy ny sisa sy ny sisa. Ary ny teboka farany dia izao, hivavaka tsika mba tena ho feno hery ny kristianina, ho feno hery amin'ny finoana, ho feno hery amin'ny vavaka, ho feno hery miady amin'ny faharatsiana, ho feno hery hanohitra ny fahotana sy ny asan'ny maizina izay mampahory ny olona eo amin'ny izao tontolo izao. Zaraintsika telo izao voalohany aloha dia izay hoe hivavaka tsika mba tena hoe hijoro ho fanasina sy ho fahazavana ny kristianina. Manasanao ao anatin'ny fotoana fohy, aondreo ny lohanao, akaro ny feonao, aza vela isy zavatra anakatsakana anao fa asandrato ny feo eo anatrehan'Andriamanitra.
mba ho fanasana sy ho fahazavana ny kristianina. Zao manaraka izao indray dia manasanao mba anandratra ihany koa ny feonao ianao mba ahavokatra amin'ny asa tsara ny kristianina rehetra, ahavokatra amin'ny asa tsara rehetra ny kristianina eny amin'ny sehatra izay ametrahan'Andriamanitra azy eny avy. Hivavaka ho an'izay indray tsika ao anatin'ny fotoana fohy. Ary ny tapany fahatelo farany dia izao, hivavaka isika mba ampahatanjahana amin'ny hery rehetra ny kristianina, ampahatanjahana amin'ny herin'Andriamanitra ny kristianina, ao amin'ny fiainam-bavaka izany, ao an-tokantranony izany, any am-piasana izany, eny an-dalana izany, amin'ny finoana, amin'ny fahamasinana, amin'ny fitiavana, dia handendra isika hanambatra ny feontsika, hanandratra izay vavaka izay eo anatrehan'ilay raintsika izay any an-danitra. Andriamanitra ray eo, sambatra izay manana anao, sambatra izay fa ianao mihitsy ilay niteny hoe mahita ao mangingina ianao, ary mandre ny feonay ianao, mamaly ny fitarainanay ianao, mamaly soa n'izay rehetra mazoto mitady ianao ianao. Andriamanitra ndrehetra izay kristianina, zanakao, tonga manantona ny seza fiandriananao. Tsy voatery nandeha na hitsy mandrakarivo izay teo amin'ny fiainanay, tsy voatery nanana fahasahiana mandrakarivo izay teo amin'ny fiainanay, ifonanay aminao izany Andriamanitra, mamindrafo aminay ianao, mamelany elokay ianao. Ankehitriny izay Tompo, tena mangataka aminao, feno ilay fahendrena avy any aminao izay, feno ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina izay zanakao eo amin'ny sehatra izay ametrahanao anay, na aiza na aiza, ary na inanay na andraikitra ametrahana napetraka ao taminay Andriamanitra mba ho tanterahanay, dia tianay ny hanao an'ireny rehetra ireny mba hahafaly ianao, hanao an'ireny rehetra ireny amin'ny alalan'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina izay omenao anay. Meo an'ny kristianina mpitsabo ny afaka ahita izay mety ho fitsaboana tokony ho izy, sy hanao an'izany amin'ny fitiavana, hanao an'izany amin'ny fahalalan-tany, hanao an'izany amin'ny fahafahana tanteraka, mba hanomezana voninahitra anao. Meo an'ireo kristianina izay any amin'ny fitantanana any amin'ny fanjakana, ny fahendrena, ny fahatahorana anao Andriamanitra, iainanay amin'ny fahamasinana, mba hatonga ny hafa ihany koa angetaheta sy afaka ilaza hoe tena tsara marina izany Andriamanitra izany, ka anatona azy ihany koa izahay, satria ianareo ilay ohatra velona, nareo kristianina ohatra velona izay tazany masonay, dia hitanay fa tena mampate anaraka ny dianareo. Andriamanitra mivavaka izay, satria izahay izao natsoanao ho fanasana sy ho fahazavana. Tsy voatery tahaka izany mandrakariva ny fiainanay, fa mivavaka izay mba ahavokatra asa tsara amin'ny zavatra rehetra ny kristianina, na amin'ny resaka fanehom-pitiavana
ho an'ireo izay mahantra, ho an'ireo izay mety hoe voakasiky ity valanaretina manokana ity, ho an'ireo izay anatin'ny fisaonana, ho an'ireo izay anatin'ny very-hevitra, ho an'ireo izay anatin'ny mila fanampiana, dia tsy izahay sanatria tompo no hialangalana fa handray andraikitra izahay, hanarina ny lavo izahay, hamahana ny nona izahay, hanome rano sotroana izay mangetaheta izahay, hamahana tenin'Andriamanitra ho an'izay mitady an'izany izahay. Andriamanitra omeo anay ny hery mba tena voavory izahay, hivondrona izahay, hifanometanana izahay, ka tsy izahay intsony no andeha hifanelikilika, nandeha hifanometsiny, fa izahay mihitsy Andriamanitra no hifanohana, hifampitaona, ilaza hoe andehantsika hiaraka hanome voninahitra ilay raintsika. Fa ianao tokoa Jesosy Kristy, hiverina ianao, hiverina indray ianao, dia mba ho hitanao anay izahay eo ampanaovana ny asa izay hampanaovinao anay. Ary ao anatin'izany Andriamanitra, amin'izao vanim-potoana izao indrindra no ilahanay ny hery avy amin'ny fanamasana, ny hery hoentinay mijoro vavolombelona, ny hery hoentinay Tompo manohitra sy manosika ny aizina sy ny asan'ny aizina eto amin'ny firenenay sy eo amin'izao tontolo izao. Fa mila izany ny olona amin'izao fotoana izao, mila izany, mila famonjena, mila olona mijoro vavolombelona, manana fahasahiana, manambara fa tsy miova ianao Andriamanitra, mbola mamonjy ianao Andriamanitra, mbola manafaka ianao, mbola manasitra ianao mino an'izany izay Andriamanitra, fa ampio izay kristianina zanakao nateraka ao indray, mba tena hoe ho feno ny hery avy aminao izay Andriamanitra, ho feno hery anambara ny tenin'Andriamanitra, ho feno hery aneho fitiavana, ho feno hery izay hiaina amin'ny finoana, satria na dia mbola hiamafy aza ny zavatra iseho eto amin'izao tontolo izao, ny teninao tsy miova, ary ny anjaranay dia mifikitra amin'ny teninao, satria marina ianao Andriamanitra. Tompo, mivavaka ho anay eto Madagasikara izay, fa mivavaka ihany koa izay ho an'ireo kristianina manerana an'izao tontolo izao. Misy kristianina enjehana any noho ny finoana ianao, misy kristianina enjehana any satria mitondra izay anaran'izay fotsiny, ary efa nampiomana anay ianao Jesosy Kristy hoe raha nanenjika anao izy dia hanenjika anay ihany koa. Andriamanitra, fenoany herinao izay, atsangano izay, aoka izay Tompo tsy hitanondrika, tsy hiravoravo tanana ao anatin'izao zavatra hatrehina izao, fa izao indrindra no ny antsoinao anay mba hanandratanay ny anaranao, hanambaranay fa velona ianao. Tompo, mety tsy ho aro voatononay teto daholo ny zavatra tianay nangatahana ho anay zanakao, fa ianao ilay nanome teny fikasana hoe ianao ilay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anay, ianao mahalala ny fiseton'ny fon'ny olona tsirairay avy, na any tokantrano izany Tompo, na aiza misy anay, dia ianao mandre ny fitarananay, ary ankasitrahana ianao, azonay antoka fa miasa ianao, efa niasa sahady ianao, ary ao anatin'izao ianao Andriamanitra, ao anatin'izao fiombonanay vavaka izao ianao, dia manambatra ny fonay ho fo iray eo imasonao. Misaotra indrindra Andriamanitra rainay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Indriavana, izay indray ny fotoana ny arahantsika teto. Androany mifampahery manokana isika ho an'ny kristianina izay mila izantsika amin'izao vaninandro izao, dia amaranantsika azy alohan'ny tena isarahantsika dia mbola manasanao indray anaraka irairay, indreto izahay no tahaka ny fanolorantena antsika ihany koa izany, indreto izahay iray eo manatona anao, te aneo aminao izay fa tianay ianao ary tianay ny miresaka aminao. Andeha ary arahantsika izany hira izany. Reto izahay manandratra ny tanànay, roanao nanavotra sy namonjy anay, misaotra anao fa mitokoro
vitana hitiana mandray ny fankasitrana salama daholo manasantsika rehetra indray ary hiaraka idiran'andriamanitra iara ihany koa akeo anatrehan'andriamanitra ao anatin'ny takarivam-piderana izay ho ataontsika amin'ny sabotsy ho avy izao dia lohateny ho resantsika amin'io foteny io ny lohahevitra moa zany efa mizarantsika amin'io fotoana io dia ny hoe ny fanatrehan'andriamanitra sy ny fahatsarany dia mino fa efa hanao zavatra koavana sy tsara be eo amin'ny fiainantsika indray andriamanitra dia jian'izao dia efa homany ny fonao sy ny sainao ary ny fanahinao handray zavatra avy amin'i Jesosy amin'ny fotoana io ny tenako narindry no hiaraka amintsika idiran'andriamanitra amin'izany fotoana izany dia hiandry koa hiaraka amiko amin'ny fotoana io dia manasantsika rehetra ary amin'ny sabotsy ho avy izao dia izay tahin'i Jesosy daholo